Hira sy filazantsara departemanta firaketana. Teny faneva, ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekeny. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny 7 A. Mama volavana Germaine Nenilava sy ny taranaka mandova ny teny fikasana. Nosoratany Dadatora Baruela Bruno, edisiona Marsa 2024. Fandro petsy. Petsy 7 teny mialoha. Petsy 5 sary mama Nenilava manoloana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Petsy 9 mama volavana Germaine Nenilava sy ny taranaka. Petsy 7 fizarana voalohany, ny toerana sy ny tantaran'ny teny fikasana teo amin'ny taranaka. Petsy 7 fizarana 2 ny ray aman-dreny sy ny taranaka mandova. Petsy 12 fizarana 3 ny taranaky ny teny fikasana manohy sy manitatra ary manamafiorina ny asa nataon'ny ray aman-dreny. Petsy 17 fizarana 4 ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany amin'ny alalan'ny taranaka. Petsy 15 fizarana 5 ny taranaka sy ny faneho-panokanana any mama Nenilava. Teny mialoha, zava-doza no miseho ankehitriny, dia fotoanandro tena mampiferinayna sy mampitepitepy indrindra ny tany sy ny firenena rehetra no ny valana retina maharitra sy miombo izay tsy mbola ahitana fanafana marina ho ety mandresy azy. Miatrotraka ny fony maro ary miavery hevitra manan-tsaina sy ny mpitondra fireneny araka ny Lioka toko 2 A. Mandra-pahoviana ny mbola aharitra ny asa fandringanan'ity coronavirus mahafaty olona maro aman-jatony eny anarivony isanandro ity efa ho mahery ny herintaona izao. Fa efa tamin'ny Novambra taona 2024 nefa nahitana soritra ny aminy. Fa ny anaka maneran-tany sy ny volana Febroary taona 2024 izay nitarika ny fihibohana na confinement ny volana Martsa 2024 mba hanakanana ny fipariahany varana retina, kanefa tsy nitsahatra izany ary tsy voasakan'ireo fepetra fefy na mesure barrière isan-karazany ary na dia ny efa sitrana azy dia mety hiverenany aretina indray. Nisy indrindra ny fanentanana fa ho afaka hanongotra ny aretin'ireo ny vaksiny novokarin'ireo firenena vitsivitsy, saingy mijanona ho fanentanana ihany izany satria tsy mbola resakory ny Covid-19 dia teraka sy mianaka ireo karazany vaovao na variant izay mahery vaika, mahery fiasa kokoa azy manoloana izany. Tenisiny na ny tany, Andriamanitra ve tsy afaka mamonjy? Ny valiny, Andriamanitra tsy tiany olona ho very fa mitady kosa ny olona sy ny firenena mandala ny fahamarinana, fa ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Lioka toko 1:15. Ny foto-kevitra iorenana, Andriamanitra tia fahamarinana sy izay manao ny marina, fa voasoratra hoe fahavetavetany eo mason'i Jehova ny lalan-dratsy fanahy, fa izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiany, araka ny ohabolana toko 10:7. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihay ny fitarainana. Salamo 4:30. Raha ampiarina izany dia midika fa ny fahamarinan'ny marina no andovan'ny tany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny marina dia marina no arahinao, mba ho velona ianao ka andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Deuteronomia 20:20. Fa ny taranaky ny ratsy fanahy ho fingorana, ny marina andovan'ny tany ka ononao amin'ny mandrakizay. Salamo 7:30, 8:20. Ny fahamarinan'ny ray aman-dreny no andovan'ny taranaka ny teny fikasana. Hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, dia hita ianao tokoa aho ary ahamaro dia ahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay eny amoron-dranomasina ny taranakao, ary azo ny vavahady ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Araka ny Genesis 2:17-18. Ny fahamarinan'ny mpanompon'Andriamanitra no ahitan'ny firenena famindram-po, ary hoy Jehova, raha mahita 10 marina ao an-tanàna Sodoma aho dia amin-drako fony tanàna rehetra no ireny. Genesis 20:20. Ary hoy Jehova taminy, manao fa menarana ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahiny dia velona. Nomera 2:20. Ny fahamarinan'ny olombofidin'Andriamanitra no andraisan'ny maro sy ny firenena fitahiana. Hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis 20:4.
Ny mpanompo mahatoky. Nankasitran'Andriamanitra ny olona marina tamin'ny fanompoana azy, ny amin'ny Mosesy, ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Hebreo 3:5a. Ny teny vavolombelon'ny apôstôly Paoly. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, ary izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana. Ro Timoty 4:7-8. Hoy Jesosy, ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ataony iray. Fa na inona na inona ataony iray, dia toy izany koa no ataony zanaka. Jaona 5:20. Ny toky sy teny fikasana ho an'ny mpanompo sy ny zanaka mahatoky. Hoy Jesosy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao, dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mateo 10:2-20. Hoy Jaona apôstôly, izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ray Jaona 2:20b. Ny teny fampaherezana ho an'ny olona mahatoky. Hoy Jesosy, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mateo 4:13. Hoy koa izy, izaho kosa hiaro anao vavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Apokalipsy 3:10b. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Apokalipsy 2:10d. Ny tononkira-bavaka fanao mamaneny lava mpanompon'Andriamanitra. Hira 3:9. Izao nentina nanatrika ny tompo sy ny fiangonana, ndraisy ireny no niantoka hitaiza sy hitaridalana. Ka faly aho fa nondraisina, natao batisam-bola zaza re, nanaovam-panekena masina ho zanaky ny tompo lehibe. Hira 4:9. Ampio aho zanahary eo, hanaraka ny eny masina, izay nataoko taminao ry to, ka tsy mba hisy fivadihana. Ry tompoko, izay nanomboka ny asa tsara ao anatiko, arovy aho tanteraka mba tsy ho faty ny finoako. Mama volavana Germaine Nenilava sy ny taranaka. Fizarana voalohany. Ny toetra sy ny tantarany teny fikasana teo amin'ny taranaka. Teny mialoha. Nahavantana ny maro ny antso ny ramatoa voalavana Germaine Nenilava aminy hoe mama, satria no heverina ho ray aman-dreny lehibe teo amin'ny firenena tokoa izy. Dia ray aman-dreny tsy ho an'ny mpino kristianina ihany, fa ho an'ny malagasy rehetra izay mpiray rà sy mpiray tanindrazana taminy. Eny, ho an'ireo vahiny izay efa nifandray taminy koa aza, na teto an-toerana izany, na hatrany ampitan-dranomasina. Izany no antony mahaliana ny maro ahafantatra bebe kokoa ny momba ny mama Nenilava sy ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary tsy ny kely amin'izany ny fiahin'ny anjara toerana ho amin'ny taranaka sy no avin'izy ireo. Fa iza moa no tondroina amin'ny hoe taranaka? Raha ny fahamaritana ny amin'ny andavanandro sy amin'ny mahaolona, ny atao hoe taranaka dia ny zanaka mandova ny ray aman-dreny izay niteraka azy. Eo amin'ny firenena dia ireo nandova ireo zokiolona loharanon'ny poirana angadina nanana. Ireo zanaka mpandova ireo no antsointsika hoe solofidembiny ala, vatina sondrotry ny tany, ho avy ny firenena. Tsy misy diso azo kianina ny amin'izany, fa ny fototra tsara ho fantatsika kosa sy ampahafantariny indrindra dia ny hevitr'Andriamanitra sy ny fikasany momba ny taranaka. Inona sy manao ahoana ny fanambaran'ny soratra masina momba ny taranaka? Ny soratra masina dia manondro ny taranaka ho ireo olona mandova ny teny fikasana. Ho amin'izany dia hoy ny apôstôly Petera tamin'ny vahoaka ny Israely ny haino azy nanao hoe, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza antsoin'i Jehovah Indray amantsika anatinazy. Asan'ny apôstôly 2:7-30. Ary ny amin'izany dia voasoratra hoe, tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 7:9. Dia taranaka sady nateraky ny teny fikasana no nataon'Andriamanitra andova ny teny fikasana ihany koa. Koa raha azo ino ny fiaran'izany amin'ireo antsoina hoe zanaky ny fifoazana, raha izany no tononony eto, ary raha no heverina ho mpianana ireo ray aman-dreny toby lehibe efatra izay nipoiran'ny fifoazana teto Madagasikara, dia hoy ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo, raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranaka ao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis 2:20, Asan'ny apôstôly 3:7-10. Manao ahoana rehefa izany no nahafantarana ny anjara toeran'ny taranaka teo amin'ny mama Nenilava sy ny asan'Andriamanitra izay nampanaoviny azy?
Famelabelarana. Araka ny fantatsika dia ny boky Isaia 4:15 no tenin'Andriamanitra izay nomeny Jesosy any mamaneny lava ho fanondrenana ny fiantsoana azy, ny asany sy ny fiainany, ary dia voakasika mivantana amin'izany indrindra koa ny taranaka izay zanaka natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalany. Io no andeha ho dinitsika amin'ny alalan'izao famelabelarana vita firaketana izao. Raha atao indray mijery dia 3 taona no voateny ny momba ny taranaka ao amin'ny boky Isaia 4:15. Andiny voalohany. Miobiry momba ianao izay tsy miteraka, eny velomy ny oby ka manandrata feo ianao izay tsy mba nihetsijaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady hoy Jehovah. Andiny 7b. Ary ny taranaka ao azo ny jentilisa. Andiny 7:10. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Samy teny fikasana makasika ny taranaka ireo teny telo ireo izay teny mifandraika sy mifameno. Raha bangoina izany dia toy izao manaraka izao ny fetikevitra finosin'izy ireo. Ny andininy voalohany dia manambara fa ny teny fikasana ny fototra nanomezan'Andriamanitra zanaka sy taranaka ho an'ny mamaneny lava ka nanamaroany azy ireo ho fanomezam-boninahitra ny mpanompony izay tsy mba niteraka araky ny mahaolona na ara-nofo. Azo lazaina amin'izany fa zanaky ny teny fikasana tokoa ireo ka tsy azo saintsainina ho tonga teo aminy sy ho tonga zanana raha tsy noho ny teny fikasan'Andriamanitra izay manonona azy. Teny manambara ny asa mahagaga avy amin'ny sain'Andriamanitra izany. Ny andininy 7b. Ary ny taranaka ao azo ny jentilisa. Azo lazaina fa ny teny fikasan'Andriamanitra ihany no manendry ny fitarany ambaindain'ny toerana sy ny fonenana ho an'ireo zanak'ireo eo anivon'ny fiarahamonina izay misy azy, ka tonga azy ireo anana zosy anjara ary fahefana sy laza eo amin'ny manodidina azy. Araka ny voasoratra ihany koa manao hoe ny taranany ho fantatra any amin'ny jentilisa ary ny terany any amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia hafantatra azy ho taranaka notahin'i Jehovah. Isaia 2:7. Ny andininy 7:10. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Dia teny maneho fampanantenam-pitahiana lehibe ho an'ny taranaka tokoa. Dia Andriamanitra miay azy ka manome fiadanana feno ka hitenenana azy ireo hoe zanaky ny fiadanana. Dia olona nataon'Andriamanitra tsy orin-javatsoa sady hitoetra finaritra, fa nomeny fahafenoana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay maneho ny fitiavany azy ireo dia araka ny fanambarana nataon'ny Jaona apôstôly ny amin'i Jesosy manao hoe fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana na amin'ny fahasoavana. Jaona 1:10. Raha fiteny izany dia izao no azo ambara amin'ireo zanaky ny mpanompon'Andriamanitra ireo. Naorina sy natsangana tamin'ny alalan'ny teny fikasana izay nomeny tompony ray aman-dreniny izy. Nitarina tamin'ny alalan'ny teny fikasana ny ambaindain'ny fonenany sy ny asany. Nampitoerina ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy noho ny teny fikasana ihany koa. Raha dinihana akaiky sy bebe kokoa no voatoatin-kevitra ny teksta voasoratra dia azo fidi-pitinina toy izao manaraka izao. Momba ny andininy voalohany. Miobiry momba ianao izay tsy niteraka, eny velomy ny oby ka manandrata feo ianao izay tsy mba nihetsijaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady hoy Jehovah. Inona moa no hevi-dehibe misongadina amin'izany ka tian'Andriamanitra ho tanteraina eo amin'ny mpanompony? Inona ny tiany nomena azy? Valina, tsy mba zavatra hafa no tondroin'ny teny nomeny toy ny hoe zavatry ny tany, vola aman-kareny, fananana be, na koa zavatra avo lenta amin'ny mahaolona toy ny fahalalana, fahendreny, zava-panahy sy fahasoavana samihafa. Tsy izany fa taranaka. Koa ny momba ny taranaka avy hatrany no hita misongadina amin'ny fiandohan'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mamaneny lava amin'ity Isaia 4:10. Nomeny azy izy ireo ho fampiononana azy, ho fampifaliana azy, ho fiaingohany eo amin'Andriamanitra sy ny mpiara-monina aminy, ho arenany ao amin'ny fanjakan'ny lanitra sy ho voninainy eo anivon'ny firenena izay misy azy ary nananganany azy. Dia azo lazaina tokoa fa manana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainan'ny mamaneny lava sy ny fiantsoan'Andriamanitra azy ny taranaka nomeny azy. Ary tamin'izany dia nataon'Andriamanitra ho reno ho an'ny maro tokoa izy arak'izao andinin-tsoratra masina voatondro izao izay nomena antsika. Koa dia izay ho an'ny taranaka no nataon'Andriamanitra ho isan'ny antony lehibe teo amin'ny fanompony sy ny fiaretana mba ahazoany miteny amin'ny tompo raha hatr'izay manao hoe indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra. Araka ny Isaia 4:20 sy ny Hebreo 2:13b. Manaraka izany dia tsara raha maritsika
fa matanjaka tokoa ny fampiraisana nataon'Andriamanitra tamin'ny mpanompony sy ireo zanany, ka nitenenany indray andro hoe tsy ho an'ny mpivady ihany ny tenin' Jesosy manao hoe izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarany olona, araka ny Mateo 7:21b, fa ho an'ny mpianaka koa ny fanontaniana rehefa izany dia ny hoe inona ny foto-kevitr'Andriamanitra ny amin'ny resahany momba ny taranaka avy hatrany ka hanomezany toerana lehibe azy teo amin'ny fiainan'ny mpanompony sy teo amin'ny fanompoana izay nomeny azy mba ho tanterahany. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia izany no velabelarintsika amin'ny fizarana faharoa manaraka eto, ka hamantarantsika sy andalianantsika ireo teny voalazan'ny soratra masina momba izany. Fizarana faharoa, ny ray aman-dreny sy ny taranaka mandova. Toy ny mahasarobidy amintsika malagasy ny taranaka ka iantsoana azy hoe solofidimbony ala, izany hoe antoka ny amin'ny tsy hahafatin'ny zanak'olombelona, dia maika sarobidy amin'Andriamanitra indrindra ny fisiany taranaka. Fa nahoana tokoa moa raha izy izay antsoina hoe ray aman-dreny, araka ny Romanina 9:10 na mitonona ho ray, araka ny ray tantara 7:13a no tsy hanana zanaka azony hanehoana ny fitiavana sy andova azy, sady hanome voninahitra sy hahafaly azy koa, araka ny voasoratra hoe ny zanaka endry mahafaly ny rainy, ohabolana 10 ray a. Avy amin'izany indrindra no nahatonga an'Andriamanitra hanao fanekena lehibe tamin'ireo mpanompony izay natao patriarika na loha manapaka ny taranaka, toa ny Noa fa hoy izy: indro izaho efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimby anareo. Genesisy 7:7. Na koa ray aman-drenim-pirenena toa ny Abrahama izay nitenenany hoe ahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahianao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesisy 2:2. Na mpanjaka toa ny Davida nitenenany hoe ampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Salamo 7:4-5. Araka ny ohatra nasehon'i Jesosy dia tsy mba nivelona ho an'ny tenany samorera ny mpanompon'Andriamanitra mamaneny lava, fa nivelona ho an'ny hafa noho ny amin'ny Kristy izay velona tao anatiny sy ny baiko ny lalana. Dia Jesosy izay maty ho avotra ho an'ny olona rehetra. Ray Timoty 2:9, ray Jaona 2:2. Ary dia niarahana halala ny ray aman-dreny lehibe azy teo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiainam-piangonana ary ny firenena nisy azy. Kanefa fantatra indrindra ihany koa ny haben'ny fitiavana ireo zanaka izay nomen'Andriamanitra azy, izay nanana toerana manokana tsirairay avy tao anatin'ny fony sy ny fiainana, ka nanehoany ny mahareny ity ny zanany azy ary nitenenany hoe banga ny fiainako rehefa tsy hitako ianareo zanako, toy ny hoe ny amin'izy ireo no antony mahareny azy, atom-piainana ivelomany avy amin'Andriamanitra sy ao aminy. Ary dia izany tokoa no antony nandava ny tenany indrindra araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly manao hoe tsy ny zanaka no tokony hiaro ho an'ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny no tokony hiaro ho an'ny zanany. 2 Korintiana 12:14. Fa inona moa ny tombontsoa na ny fahasambarana ho an'ny ray aman-dreny raha tsy mamela taranaka vanona sy azo antoka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy? Dia taranaka afaka nome voninahitra an'Andriamanitra sady ho antom-pifaliany, araka ny tenin'ny Jaona Apôstôly manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. 3 Jaona 4. Ho amin'izany dia nanaiky hitondra ny momba azy ireny teo amin'ny tenany sy teo amin'ny fiainany tokoa izy ray aman-dreny, amin'ny faharetana sy ny fiaretana ny zavatra rehetra, amin'ny alahelo sy ny tsy fahasalamana vokatry ny fahalemena sy ny fahatsotsana ary ny ditra ny zanaka. Fa nisy fotoana tena tsy nahasalama ny mpanompon'Andriamanitra ka nitenenan'i Jesosy taminy hoe marary ianao satria marary ny firenenao, fa ny fivavahanao sy ny fiaretanao azy no ahasitrana anao ka ahasitrana azy koa. Mihoatra no ny indray mandeha koa no ny arana nahita ny fahasalamana izay no heverina fakapoka avy tamin'ny Tompo, izay tokony ho tandrefiny zanaka nanao ny tsy mety, ka tsy nitsahatra izany tsy fahasalamana izany raha tsy tamin'ny alalan'ny fivavahana, fifonana izay niombonan'ireo zanaka an-trano noho ny fahadisoan'ireo namana, dia toy ireo mpisorona ny vavaka no ny eloky ny Israely. Levitikosy 9:40. Satria nataon'Andriamanitra ho zanaky ny teny fikasana ny taranaka, dia niaritra noho ny amin'ny ray aman-dreny mba ahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra aminy. Tena asa-pisoronana tanteraka no nataony tamin'izany, dia nanolorany tenany
ho amin'ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fangatana tsy misahatra ho azy. Filipianina 4:4b. Ary ny fampianarana sy ny fanabeazana azy rahateo mba hatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Fa ny fitiavan-janaka ny fototra sy anton'izany dia tena fanompompanahy mendrika ny nataony araka ny Romanina 12:2b. Adidy masina sady lehibe no napetrak'Andriamanitra taminy ny amin'ireo zanan'ireo, satria raha ny marina dia zanaka ny fitian'Andriamanitra tokoa izy ireo. Olona noraisiny ho an'ny tenany, voatendry no zanaky ny fanjakana, ka nomeny ny mpanompony mba hiahiny azy tahaka ny Jesosy nanao hoe anao ireny ka nomenao ahy. Jaona 7:4b. Ary dia tamin'ny fitiavana feno no nisahirana ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ireo zanaka izay nomen'Andriamanitra azy, toy ny fiahiny Paoly apôstôly ireo zanaka ara-panahy izay naterana vokatry ny asa fitorinan'ny filazantsara ka nanjary ny faningotra aina taminy araka ny soratra nataony tamin'ireo Koritianina manao hoe fa tamin'ny habeny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no nandratako taminareo tamin'ny ranomasobe, sy ny hampalahelovana anareo fa ny mba ahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Reo Koritianina 2:4. Ary hoy koa izy tamin'ireo Tesalonianina, fa tsy nanao teny mandrobo akory zahay na ofinanao oviana tahaka ny fantatrareo ihany, na ny atsara velatsia anafina fieremana. Andriamanitra ny vavolombelona, ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona zahay, na taminareo na tamin'ny sasany, na dia nanapahefana ahavaky tratra azy zahay araka ny maha-apôstôly ny Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo zahay tahaka nyreny mitaiza ny zanany naterana, dia toy izany no nahazoto anay noho ny fitiavanay ianareo indrindra, anome anareo tsy ny filazantsara'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza, satria efa malala anay ianareo. Ray Tesalonianina 2:5. Fa marina indrindra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mahatoky sy ny manao ny fanompony amin'ny fahamarinana ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe fa ny fitiavan'i Kristy manery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Reo Koritianina 10:4-12. Fa ankoatra ny mivavaka ho an'ireo zanaka dia teo ny mikarakara azy, mitaiza sy manabe azy amin'ny finoana dia amin'ny soratra masina, ny mampianatra azy ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitiavana azy, toy ny tokony hitiavany koa ny olona rehetra. Ny fikendrena tamin'izany dia ny ahaolombalona azy, manana izay maizy azy ara-pivelomana sy mananjoa makajy eo anivon'ny fiarahamonina, ary miaraka amin'izany dia ny ahatafita azy ireny ho fitaovam-pahasoavana eo amin'ny firenena izay nanendren'Andriamanitra ny mpanompony sy ny taranany. Fa ny zanaka endry no voninahitry ny ray aman-dreny izay nahabe azy ary antom-pifaliana indrindra ho azy. Ohabolana 10:20. Tamin'ny alalan'izany dia fantatra fa tsy vitsy tamin'ny reny zanany reny no nampiraisin'Andriamanitra fanompoana tamin'izy ray aman-dreny fony fahavelony. Ny ara-ny asa sy ny ara-mitondra izay mavesatra taminy teo amin'ny ezaka sy ady masina mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ka nampahireziny mba hahazona amin'ny finoana sy haharitra amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ka hahajoro sy hitomban-da, hanesy sy hahatohitra ny fahavalo ary hahefa ny asa napetraky ny tompo taminy. Raha kapoka dia mba olona voazahatoetra tokoa izy araka ny roa Timoty 2:12, ka ho afaka hiteny toy ny ray aman-dreny ny tenin'i Jesosy manao hoe vitako ny asa nomenao ahataoko. Jaona 7:4b. Koa rehefa nandao ny trano nonenany sy nanaovany ny asan'Andriamanitra tao amin'ny Toby 7 hektara tanin'arivo mamaneny lava mba hifindra ho eny Ambobao izay misy ny Toby Betesda ankehitriny, dia nahazo toky ny amin'ny nakasitrahan'ny tompo azy. Ary dia afaka ny teny nanao hoe raha ny asa nampanaovan'i Jesosy atety nandritra ny 5 taona dia fantatra fa tsy hanadinana mandrakizay. Mavesa-danja tokoa izany tenin'izany, ary tsy mora raisina ho an'izay tsy mahalala na koa tsy te hafantatra, fa ny marina dia fampitana hafatra ho an'ireo zanaka ny ara-nasa akaiky taminy mba ho fampahirezana sy fampiorenana azy ireo, fa tsy mora ny manao ny asan'Andriamanitra ary mila fitandremana sy faharetana indrindra. Fa nisy zanaka ara-panahy namangy azy ary nafanafony teny hoe mahafinaritra ny manao ny asan'i Jesosy fa mandeha ho azy, koa dia namaly azy ny mpanompon'Andriamanitra ka nanao hoe raha ny hoe mandeha ho azy dia tsy mbola izy izany, fa ny azo lazaina dia ny hoe isaorana Jesosy izay miany asany ka mampandroso azy, toy ny tompo ny teny hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidiko ihany. Isaia 10:2b.
Fa tamin'ny fotoan'andro rehefa hita fa nitatra sy ny tombo ny asan'ny fifoazana karmalaza dia nisy olona iray nanontany any mamany ny lavana na hoe tsy mampanahy ihany ve tompoko izao firoboroboany azy izao sao sanatria anao toy ny afo mololo izany hoe mitondra pirehitra akanjo maty vetivety ihany dia namaly azy mamany ny lavana na hoe ny an'Andriamanitra tsy mba mihena fa mitombo sy miroborobo mandrakariva satria Andriamanitra ny fampitomboana izy araka ny 2 Korintiana 3:9 fa Jesosy efa niteny tokoa tamin'ny mpanompony nanao hoe ny asanao amin'ny farany dia ho be noho ny tamin'ny voalohany. Nanao ahoana ny fisehon'ny fahatanterahana izany teny fikasana nomeny tompo izany? Ny valiny dia ny fanohisan'Andriamanitra ny asa fanorenana ny fanjakana sy ny fanitarana ny ambaindainy amin'ny alalan'ny taranaky ny mpanompony izay ny fidiny. Izany indrindra no FDP misongadina amin'ny andinin'ny 7B izay ho resantsika amin'ny fizarana 7 manaraka eto. Fizarana 7. Ny taranaky ny teny fikasana manosy sy manitatra ary manamafiorina ny asa nataon'ny ray aman-dreny. Raha raisina amin'ny fotony dia ny teny fikasana no mampisy ny taranaka fa voasoratra hoe fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro no mizanaky ny manambady i Jehova. Isaia 4:12. Ary ny antom-pisiny araka ny fikasan'Andriamanitra dia hanohy ny asan'ny ray aman-dreny ka hanitatra ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao araka ny tenin'Andriamanitra faharoa momba ny taranaka ao amin'ny boky Isaia 4:10 momba ny andinin'ny 7B. Ary ny taranaka ao ahazon'ny jentilisa. Hevitra roa mifameno no azo anazavana izany. Ny voalohany dia ny hoe ahazo hatrany amin'ny jentilisa ny fanapahan'ny taranaka ao ka tsy mba ho babon'ireo izy fa izy no hambabo azy. Araka ny teny efa nomen'i Jesosy tamin'ny alalan'ny mamany ny lava manao hoe ary ny vahiny honinao ao Jerosalema no avaoziny io taorian'ny fahababoan'i Israely ka hiandry ny ondry amanosin'ireo ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy mpamoatra tany-boaloboka ho anareo fa ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehova. Isaia 5:5-a. Izany dia teny manambara ny mahatompo ary tompo tokan'Andriamanitra izay manapaka ny zavatra rehetra ary manapaka izany ho an'ny olona araka ny voasoratra hoe dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambany tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoana izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Efesianina 2:20-30. Ny hevitra faharoa ny amin'ny hoe ny taranaka ao ahazon'ny jentilisa dia ny ahatonga ny jentilisa koa ho zanaky ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny teny fikasana dia tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny efa zanak'Andriamanitra sy ankonan'Andriamanitra ihany fa ho an'ny hafa koa. Araka ny voasoratra hoe ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny Jehovahandriamanitsika anatona azy. Asan'ny apôstôly 2:7-30. Dia araka ny tenin' Jesosy manao hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga andeha handray izy sady iray ihany ny mpiandra. Jaonina 10:80. Tsy mba nitahiry ny teny fikasana ho azy samirery tokoa mamany ny lava-panompon'Andriamanitra na koa ho an'ireo zanaka nitoetra teo akaikiny ihany fa niraina mba hanambara sy hisara ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Koa dia tsy nifidifidy na nanakatsaka n'izay rehetra ta hanatona azy izy toa an'i Jesosy izay niteny nanao hoe izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaonina 9:7-30b. Fa ny fitiavan'i Kristy velona tao aminy no nampisokatra ny fony tamin'ny olona rehetra tsy akanavaka ary indrindra koa ny ainany ny ho taranaka ho avy ka nanafarany tamin'ny zanany dia taminay izay voatendry anoratra hoe soratany boky ho an'izay nahita sy ny tsy nahita ary ho an'izay nahalala sy ny tsy nahalala fa natao ho azy ireo izany. Lalina sy mampandinika tokoa izany teny mpitiavana izany. Fa ny tompo dia miantso ny olona tokoa ka dia tsy izoviana amintsika intsony ny amin'ireo jentilisa na tsy mpino maro izay tonga nandray ny famonjena tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra mamany ny lava sy ireo zanany mba hampitatra ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakana fitiavana araka ny voasoratra hoe alalao ny toerany lainao ary aoka ho enjanona ny ambaindainao ka aza vela isiketrona alavao ny kofenao ary aoreno mafy ny tsy mandainao fa hitatra amin'ny ankavanana sy amin'ny ankavianao ary ny taranaka ao ahazon'ny jentilisa ka dia asinim-ponina ny tanànalao. Isaia 4:2-3. Raha kapoka dia fandresena sy fahombiazana ary voninahitra no ampomban'Andriamanitra ny taranaky ny teny fikasana eo anivon'ny fifaneraserany amin'ny jentilisa ary ny antoka izay nomeny tamin'izany dia hitantsika ao amin'ity toko 4:10 ihany araka ny voasoratra hoe amin'ny fahamarinana no ampiorenana anao
aza manano fampahoriana fa tsy hatahotra ianao, na ny fampatahorana fa tsy hanakaiky anao izany. Na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amiko izany, ary na iza miara-mioko amelanao dia ho tonga ian-dany aminao, na ho lavo noho ny aminao kosa. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsisy ambinina. Raha tanteraka teo amin'ny fiainan'ny mamaneny lava sy ny taranany izany teny fikasan'Andriamanitra mahery sy azo antoka izany, dia noho izy hita fa nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy teo amin'ny asa fanompoana napetraky ny Tompo taminy. Nandeha tamin'ny tahotra sy ny fankatoavana azy, fa toy ny teny filamatra sady fitsipika izay nateriny mandrakariva teo amin'ireo zanaka sy ny mpiara-miasa taminy. Ny tenin'ny Paoly Apôstôly manao hoe: fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny Jentilisa. Araka ny Romanina 10:20 ny 9:20. Izany hoe ny ray saina sy fo tamin'Andriamanitra trany izy tamin'izay rehetra nataony sy ny lalana nombany, any ka nanehoan'Andriamanitra ny voninainy sy ny asany ary ny fahamarinana. Koa dia toy ny mbavaka fanaon'ny mpanompon'Andriamanitra matetika sady ohatra omen'ireo zanany ny hoe: ny angatahako aminao Jesosy amin'ny fanaovana ny asanao dia fahendreny. Dia ny hevitr'Andriamanitra sy ny fitariany mandrakariva, ary dia izany tokoa no mbola ataony mbavaka izay naloko ny vavany ary notonony ny farany ho an'ny taranany mialohan'ny nandraisan'i Jesosy azy ho any amin'ny fanjakany mandrakizay ny 20 Janoary taona 1790. Dia hita teo amin'ny fiasan'ny fanahy-pahendrena nomeny Tompo azy tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ka niarovany tenany tsy hatoky tena ka handray fanapahan-kevitra samirera noho ireo fanomezam-pahasoavana samihafa izay nomeny Tompo azy. Fa ny anteherany kosa tamin'izy tompony dia Jesosy Kristy ary izy irery ihany. Fa hoy izy: tsy haiko ny manao ny asan'Andriamanitra tsy miaraka amin'i Jesosy. Ary dia tanteraka tamin'izany ny teny vavolombelona nataon'ny Paoly Apôstôly ho an'ny Koritianina manao hoe: fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafokay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. 2 Koritianina 10:3. Raha mpangoina dia namela ohatra velona ho an'ny taranaka tokoa mamaneny lava ray aman-dreny. Raha tsy haivina ny fahendrena izay nomeny Tompo azy tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fitariana ny olona ho ao amin'ny fanjakany lanitra. Fa marina taminy araka ny teny voasoratra ho amin'ny bokin'ny Daniela mpaminany manao hoe: ary izay endry dia mirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay tory. Daniela 12:3. Arak'izany dia nambinina sy hita ho mahery tokoa ny taranaky ny teny fikasan'Andriamanitra izay manoho azy, satria izy Tompo izay tompony hery sy ny fitahiana rehetra no momba azy, ary manatanteraka ny teniny araka ny Matio 4:17 sy ny Jakoba 1:7 ary ny Lioka 1:7. Eny, momba azy ireo tokoa Andriamanitra, ary miadina satria efa nandedy fitahiana sy fiadanana ho an'ny olombofidiny izy, dia izay nataony iray antoka aminy dia ho mpanompony sy ny taranany izany. Ary dia izany no anteriny amin'ny alalany 7:13 manao hoe: ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Io no andiny teny 4 mahakasika ny taranaka ao amin'ny boky Isaia 4:15 izay teny nomen'i Jesosy any mamaneny lava ho fanorenana ny fiantsony sy ny asan'Andriamanitra ny rahany azy. Inona no azontsika ambara amin'izany? Momba ny 4:13. Averintsika soratana indray: ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Izany teny izany dia milaza ny fiorenan'ny firaisan'antoka amin'Andriamanitra sy ny mpanompony. Fanorenana tsara sady tonga lafatra no nomen'Andriamanitra azy, ary mbola omeny ireo zanaky ny teny fikasana rehetra. Tsy natao herikerika na hisalasala, na mbola hitady saina na fampianarana hafa na any an-kafa izy ireo, araka ny Isaia 1:7. Fa nofenoan'Andriamanitra ny fahendrena sy ny fahalalana avy aminy, ary avy amin'ny mivantana, dia olona manana ny sain'i Kristy. 2 Koritianina 2:9b. Ary mahafantatra izay noony. 2 Timoty 2:20 ka tsy hampianarin'ny olona fa hampianarin'Andriamanitra, araka ny Galatiana 2:9b. Araka ny tenin'ny Apôstôly Paoly: koa ny fenitra izay napetrak'Andriamanitra ho azy ireo, raha ny tenin'ny Paoly Apôstôly ihany no zohina, dia ahatonga azy ireo lehilahy lehibe
Mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:13. Ary satria iray aina sy iray asa ary iray ady amin'ny mpanompon'Andriamanitra iray aman-dreny ny taranany, dia omen'Andriamanitra teny fikasana azy antoka izay mampiorina azy tsara izy, toy io voalaza io manao hoe: ho be ny fiadanany zanakao. Ary satria zanak'Andriamanitra indrindra koa izy ireo araka ny Jaona 2:12, dia Andriamanitra izay nifidy azy mihitsy no miantoka azy tsirairay raha hoy izy: ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 10:2-10b. Dia izy mihazona azy. Eto dia voalaza manao hoe: ho samy efa nampianarin'i Jehovah, dia tahaka an'i Jesosy izay nampianatra amin'ny vantan'ireo mpianany. Koa raha ny amin'ny mamaneny lava dia zava-dehibe teo aminy, teo amin'ny tantaram-piainany ny nampianaran'i Jesosy azy tetỳ an-tany sy tany ambony. Ho amin'izany dia omeny Jesosy azy ireo koa ny fanahy masina hampianatra azy ny saina mampahendry an'Andriamanitra sy ny tsiambarately ny fanjakan'ny lanitra. Jaona 4:4-20. Jaona 5:4-20. Tahaka ny sakaizany akaiky ny fo izay natao ho mpiombonantoka ka tsy mba hanafenana ny momba ny teny, araka ny tenin'i Jesosy manao hoe: tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataony tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Jaona 5:10-20. Omen'Andriamanitra tokoa ny fanainy ho ositra mampianatra azy ny zavatra rehetra. Eny dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. 2 Korintianina 20, 2 Jaona 2:20-17. Ary dia amin'ny alalan'ny firaisany amin' Jesosy no hanatanteraka izany. Fa voasoratra hoe: ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Kolosianina 2:7. Ankoatr'izany dia ho zanaka anana zo sy anjara eo amin'Andriamanitra tokoa izy ireo, satria izy tompo no efa vonona hiantoka sy hikarakara azy, ary tsy hitsitsy fitahiana izay mino azy, fa ho tanteraka aminy araka ny voasoratra hoe: ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany, sy hitahiany asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Deuteronomia 7:20-13. Inona rehefa izany ny amin'ity fiadanana be ambarany teny fikasany ity? Inona ny fotom-piorenany? Tsy inona fa ny fanehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny ny olom-bo afidina ary ataony mitoetra ho aminy. Ka ny fototr'izany dia ny firaisany amin'i Jesosy mandrakariva dia amin'ny Kristy ilay andreny fiadanana. Isaia 7:5. Sady tompony finoana sy mpanefa azy. Hebreo 12:2. Ho be tokoa araka izany ny fiadanany zanaky ny teny fikasana. Ho fahafenoana anana ambiampy izany, toy izay nahatonga ny Davida hiteny nanao hoe: ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 13:5-4a. Sy Jaona apôstôly ilaza hoe: fa tamin'ny fahafenoana no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana nampy fahasoavana. Jaona 2:20. Izany koa no mifandraika amin'ny tenin' Jesosy nanao hoe: izay mino ahy dia hisy ho ny rano velona hibohibohika avy amin'ny kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Jaona 7:13. Ary noho izany, izy ireo dia tononona ho zanaky ny fiadanana, araka ny Lioka 10:4a. Tsy vahiny fa tena tompontrano amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona 8:13 sy ny Efesianina 2:7. Mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy, araka ny Romanina 8:17b. Mba hatanteraka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: ny zanaky ny mpanomponao andro fa izay, ary ny taranany ampitoerina ahita fity eo anatrehanao. Salamo 2:1-20. Raha kapoko ny teny hoe samy efa nampianarin'i Jehovah izy ireo, dia midika tanteraka hoe samy nataony ho tonga mpianana hifandray akaiky aminy, handray ny fomba matoetra an'Andriamanitra, ho tonga mpandala sy mpanaraka ary mpitahiry ny fampianarany rehetra, ho mpiray antoka amin'Andriamanitra amin'izany asa lehibe izany, araka ny Jaona 4:1-13 sy ny Jaona 4:4-12. Izany no mahazanaka sy taranaka azy ireo tokoa, ary antony mbola nirahan'i Jesosy azy ireo, toy ireo mpianany 2:12 lafe izay manao hoe: koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mateo 20:7-20. Izany tokoa ny fikendren'Andriamanitra, kanefa koa miankina amin'ny safidiny tsirairay izay nantsony
ny ahatena zanaka azy sy hampandova azy marina, dia ny fanekeny sy ny fahavonona ny hianatra amin'ny tompo ilay mpampianatra tsara indrindra, hitandrina sy hampiatra izay nampianarina azy, anosy hanompo azy marina amin'ny mahatompo azy, dia ny anekeny azy ho tompony tokoa izay hamasininy ao am-pony, araka ny Ray Petera 3:12, ary hanaja sy hanome voninahitra azy amin'ny maharainy azy. Razoina ny Malaki 2:9, fa tsy handeha araka ny sitrapony na ny fisainany maha-olona azy fotsiny ihany. Fa ny fandalana ny tena mahazanaka dia ny manaiky ny maha-mpianatra ka mankatoy izay lazain'ny mpampianatra, ary mpianatra tsy misaraka amin'ilay mpampianatra azy. Ary dia izany ny fepetra izay ahazoan'ny fiadanany, ary ny tombon'izany mandrakariva ho azy, toy ny fanaka voafidy natao ho fanehoam-boninahitra sy ho fitondram-pahasoavana, araka ny asan'ny apôstôly 7:15 sy ny Timoty 2:2-1:20. Mazava loatra ny teny fanambarana izay nataon'ny tompo momba ny fampiorenana ny fitahiana teo amin'ny Israely olony manao hoe: raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia sandratra Jehovahandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao. Deutéronome 7:2. Izany hoe mandray, miazona, mampiatra, miaina ny tenin'Andriamanitra, ary manao izany ho antony fahavelomana, dia mandatsaka sy mirakitra izany lalina ao am-po, araka ny Salamo 7:1-10. Ary satria ny asan'Andriamanitra sy ny fikasany rehetra dia ambarany sy ampahafantariny amin'ny alalan'ny teny izay nampitondrainy sy ny hafatra antsoratra izay nampanoratiny dia ny soratra masina, dia tsara raha ataontsika indray mijery sy miara-mandinika ny voatoatin-kevitra momba izany. Fizarana 4: ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany amin'ny alalan'ny taranaka. Ny fanontaniana izay mipetraka amintsika dia ny hoe: inona ny foto-kevi-dehibe izay nahatonga an'Andriamanitra hanome toerana manokana ny taranaka teo amin'ny asan'ny mama voalavana Germaine Nenilava, mpanompo izay voafidiny? Ny valiny dia ny hoe: ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany. Lafiny telo lehibe mifameno ny tokony ho mpanjenina amin'izany. Voalohany, ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany amin'ny alalan'ny taranaka izay atao hoe koa fanorenana ny fanjakam-pisoronana na ny fanjakam-pisorona. Faharoa, ny fitandrovana ny sata maharay aman-dreny sy mahatompo azy ka anamarinany izany amin'ny alalan'ny fananany taranaka dia zanaka sy olona maro izay atsangany ho an'ny tenany. Fahatelo, ny fampandovan'Andriamanitra ny fanjakany, ny taranaka sy ny fanefeny azy mba hahatanteraka ny asa voatendriny. Ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany amin'ny alalan'ny taranaka. Hevitr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny hampisin'ny taranaka mba hananganany ny fanjakam-pisorona. Hevi-dehibe roa no voakasika izany. Ny voalohany dia fanendrena izay araka ny voalazan'ny soratra masina manao hoe: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Ekositosy 7:4. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenana mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Osea 2:12, Ray Petera 2:9. Sambatra izay manaiky sy miainy ny teniny tsy faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny. Fa antomotra ny andro, jaona mamanky ny fiangonana 7 any Asia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavy olombelona marina sy ilay matoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahana nasantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rano, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra iray. Ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Apokalipsy 3:3. Ny faharoa dia ny fiavian'ny taranaka ara-tantara izay lazain'ny soratra masina
araka ny voasoratra hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maharo fara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka mampanimpo azy, ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay metsiketsika ambonin'ny tany. Genesisy 2:7-20. Ary hoy Abrahama: Jehovah Tompo, inona no omenao ahy? Fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka. Ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao fara andimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no handova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao izany, fa izay aterakao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo ange ny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Genesisy 10:2-9. Ny antony faharoa, ny fitandrovana ny sata maharay sy mahatompo azy ka anamarinana izany amin'ny fisian'ny taranaka dia zanaka sy olona maro izay atsangana ho ankohonany sy ho mpanompony. Ireo no fantany sady nataony fanaka homem-boninahitra, miray antoka sy voninahitra aminy. Mazava ny fanambarana izay nampitondray ny tompo ny malakipa aminany fa izay manao hoe ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony, koa raha ray aho aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho aiza izay tahotra ho ahy, hoy Jehovah tompony maro. Malaki 2:4. Izany dia ny zanaka manome aja sy voninahitra ny rainy ary ny mpanompo maneho fankatoavana ny tompony. Ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra nefa dia ny fankatoavana vokatry ny fitiavana izay raha fitinina manorina ny firaisana amin'Andriamanitra sy firaisana antoka aminy. Fa hoy indrindra ny tenin'i Jesosy: raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy, ary ankaho aminy zahay ka onona ho aminy. Jaona 4:13. Arak'izany dia ray tokoa no iantsoantsika an'Andriamanitra araka ny Trinité masina, dia araka ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpaminany manao hoe koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Matthieu 7:20. Teo indrindra koa ny vavaka izay nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay any an-danitra, ho hamasinina ny eny anaranao. Matthieu 9:7. Ary motsy noho izany fitiavana ny taranak'izany indrindra fa no naneken'i Jesosy hiaritra hatramin'ny fahafatesana mba ho avotra solony maro, ka tondroina amin'izany indrindra ny taranaka araka ny voasoratra hoe nefa sitraky Jehovah ny hanoritory sy hampangirifiry azy rehefa manolotra fanatim-panondrenana izy, dia ahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Isaia 3:10. Noho izany dia nanao fanekena lehibe tamin'ireo mpanompony Andriamanitra izay nataony hitsinjo ny taranaka sy ny firenena, ka nisongadina manokana tamin'izany Abrahama sy Mosesy izay samy nataony olona voazahan-toetra ny amin'ny mahampanompo mahatoky azy ireo. Ka i Abrahama dia nanaiky handao ny tanindrazana sy hanolotra ny Isaka zanany atao fanatitra, ka nantsoiny hoe Abrahama sakaizako. Isaia 2:7. Mosesy koa rehefa avy nozahana toetra 70 taona tany anefitra ny andro ny ondron'ny Jetro rafozany, dia niray ny tarika ny Israely olona izay firenena voalaza fa mafiatoka. Ekosodosy 2:37. Ary tena nanaovan'Andriamanitra fanambarana momba azy manao hoe ny fanatrika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarom-pantarina, ary mijery ny endrik'i Jehovah izy. Nomery 12:4. Amin'ny maharay aman-dreny ampanahy azy dia niay ny fiampiainany zanany ambonin'ny zavatra rehetra mamaneny lava, ka nampianatra azy ny lalan'Andriamanitra sy ny fiarahana aminy, ary fikatsahana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra.
nampahafantatra azy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny tokony hitiavany azy ka hanompony azy. Ary koa ny tokony hitiavany ny namany sy ny olona rehetra ka hamonjeny sy hanampiany azy. Fanaterin'i Jesosy hatrany mba ho fiainan'ireo zanaka nomeny Tompo azy ny tenin'ny soratra masina araka ny voasoratra hoe: mihaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Aoka ho ao am-ponao izay teny andidiko anao izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandra na mifo, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao reny. Ary aoka ho fe fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao, ary sorata eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Deutéronomie 4:7. Ny antony lehibe fahatelo nananganan'Andriamanitra ny taranaka dia ny fampantovana azy ny fanjakany sy ny fanefeny azy mba hahatanteraka izany. Hoy ny soratra masina: ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Romanina 4:17. Natsangan'Andriamanitra ho zanaky ny teny fikasana tokoa ny taranaka izay nomeny Tompo ny Ray aman-dreny, mba ho antoka amin'ny fitohizany asan'Andriamanitra izay natomboky ny Ray aman-dreny sy ho amin'ny hoaviny izany asa izany. Ary ny Ray aman-dreny dia nataony hizaka ny mavesatra mba hahatanteraka ny teny fikasana izay nomeny ho an'ny taranany. Tena asa-pisororana tokoa no nataony mamaneny lava tamin'izany, mba hahatonga ireo taranaka ho mendrika ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny are-pahasoavana ary ny fitahim-panahy azo avy amin'izany. Ary koa ho taranaka mitondra fitahiana ho an'ny maro araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Genesis 2:7. Miaraka amin'izany dia ho taranaka izay fanasina sy fahazavana ho an'ny firenena rehetra izy, araka ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo rahateo. Mateo 10:13 sy 14. Raha fitiantsika ny ezaka izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny lofosana dia nahatonga ny taranaka izay nomeny Tompo azy ho vanona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. 2 Timothée 7:7. Sady ho olona voazahatoetra dia piasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana, raha azo inany voalazany. 2 Timothée 2:10. Ary dia tamin'ny fitiavana feno no nisahiranan'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ireo zanaka nomeny Tompo azy, dia ny fitiavan'i Kristy izay miahy ny ankonan'Andriamanitra araka ny teny ao amin'ny bokin'ny Salamo manao hoe: ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitra ainahy. Salamo 7:7. Jaonina 2:7. Noho izany dia tsy nitsitsy izay mety hahasoa ny zanany tokoa mamaneny lava Ray aman-dreny, ary amin'ny lafiny mahaolona dia namporisika azy ireo ho tia fianarana sy andala fahendreny ka nahafoy izay nananana mba hahalavorary ny fitaizana sy ny fanabeazana azy, ka hahatonga azy ireo ho lehilahy sy vehivavy manana ny zo mahaolona sy mahazanak'Andriamanitra azy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Fa ny zava-dehibe indrindra taminy kosa dia sady antony fanompony manontolo dia izy ireo samy andray sy hivelona marina ny filazantsarany Kristy, ka hanjary ho mpiray antoka aminy eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Amin'izany dia tsaroana ny teniny manao hoe: ny alaheloko lehibe indrindra dia raha ny zanako ny tsy manana an' Jesosy. Fa ny zahany Ray aman-dreny ny nanabe azy ireo mba ho zanaka tonga ohatra tokoa. Any Paoly ny teny nanao tamin'ny Timoty nanao hoe: aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ray Timoty 4:12. Dia ho zanaka azo hitarafana indrindra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no Jesosy Kristy Tompo velona ao aminy, sady ny ekeny ho antom-pahavelomany koa toa ny Ray aman-dreny nitaiza azy, ka hahatonga azy ho fantsona izay hikoriana ny tenim-pahasoavana ho an'ny maro. Kolosianina 4:9. Ary dia ny Tompo no manome antoka ho azy ireo, toy ny nitenenany tamin'ny Josoa
raha nitarika ny zanak'Israely izy ka nitenenany taminy nanao hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Josoa 2:5. Koa dia toy ny nananganan'Andriamanitra ny ray aman-dreny no ananganany koa ireto zanaka sy taranaka izay nisy tamin'ny alalana, ary dia notanteran'Andriamanitra amin'izy ireo araka ny teny izay nampitondray ny mpaminany manao hoe izao no lazain'i Jehova, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsampahony ka ataon'ny olona hoe asa simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no ataoko noho ny amin'ny mpanompoko. Isaia 10:4. Antoka ho fitahiana maharitra sy mianaka ho an'ny maro sy ho an'ny firenena tokoa ny taranaka voafidy, dia taranaka voatendry andova ny ray aman-dreniny. Fa teny fikasana lehibe no nomeny tompo an'ny zanaka sy ny taranaka amin'ny alalana mba ho fanamariana ny nifidianan'Andriamanitra azy toy ny nifidianana ny ray aman-dreny sy ny taniny ary ny fireneny. Toy izany no efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely olony fahizay araka ny voasoratra hoe ary ankehitriny ry Israely io, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hotia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalany izay andidinanao anio mba hahita soa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah ka ny fidana ireo zanany mandimby azy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Deuteronomie 10:12-15. Arak'izany dia nampiraisin'Andriamanitra andraikitra sy fanapahana taminy izy ireo mba ho fanomanana azy ho amin'ny fanohizana sy ny fanitarana ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny asany rahatrizay ka lasany amin'ny tompo izy ray aman-dreny. Raha vantanina dia tendrin'Andriamanitra ny nahatonga ny taranaka ho vavolombelona sy ho mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fireneny, dia ny hahatonga azy ho azo tsara mo voatsara. Matio 7:17. Ary dia hiray amin'ny tompo ka hamobe. Jaona 10:5 sy maharitra. Jaona 10:11. Rehefa izany, ary satria efa nataon'Andriamanitra ho mpiombona antoka amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, dia tsy mahagaga raha nitana toerana lehibe teo amin'ny fiainan'ny mamaneny lava sy ny taranany ny asa lehibe manokana nampanoavin'i Jesosy azy sy ireo zanany, dia ny momba ny nantsoina hoe fanehoam-panokanana azy. Koa dia mipetraka avy hatrany ny fanontaniana manao hoe mety hisy fifandraisan'io asa mpamantarana masina sady lehibe io ve amin'ny taranaka sy ny zanaka? Inona no mety fikendren'Andriamanitra ho azy ireo amin'ny alalan'io asa io? Ireo fanontanian'ireo no hovalintsika amin'izao fizarana 5 manaraka eto izao. Fizarana 5: ny taranaka sy ny fanehoam-panokanana any mamaneny lava. Raha ny lafin'ny tantara no tsy haivina vetivety dia tsy hisalasalana fa efa hatramin'ny fiandohan'ny resaka momba ny fanatanterahana ny programan'Andriamanitra mikasika ny fanehoam-panokanana ny mpanompo vavina, mamaneny lava no efa nampifamatorun'Andriamanitra kaiky azy ireo zanany sy ny taranany, dia ireo antsoina hoe zanaka sy taranaky ny teny fikasana. Milaza izany fa nataon'Andriamanitra ho miray antoka tanteraka amin'izy ireo momba io programa io. Raha bangoina amin'ny teny fohy dia ireto ireo andinikevitra voakasika amin'izany: ny fampahafantarana ireo zanaka mpiara-miasa kaiky amin'ny fikasan'Andriamanitra hatanterahana io asa lehibe io, ny fizarana io vaovao io amin'ny zanaka rehetra manerana ny nosy sy hatrany ivelany rehetra any, ny fanentanana ny fiombonam-bavaka sy fizarana ireo tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy momba io, ny fandraisana anjarany tsirairay na isam-batan'olona na isam-pianakaviany ho fanohanana ny asa, ny ezaka fitadiavana sy fanangonan'ireo akora sy kojakoja samihafa enti-miasa, ny fitadiavana ny olona omeny tompo andraikitra ny fanenomana ny lamba, ary toy izany koa ny fanendren'i Jesosy ireo olona hanao ny fanjairana ny akanjo sy ny fanefena volafotsy sy volamena, ny fahazahoana ny hery sy ny fitarihan'ny fanamasina anatanteraka asa sarotra izay tsy mbola nisy na natao hatrizay. Teny sady afatra roa lehibe no nataon'i Jesosy. Ny iray dia ny filazany fa misy sady hita avokoa eto Madagasikara ireo zavatra sy kojakoja ilaina anaovana ny asa rehetra. Miaraka amin'izany dia
Samy malagasy teratany avokoa no ny andraikitra ny asa tanany ary samy nahazo fiantsoana avy tamin'ny tompo izy ireo. Koa ny zanaka teo akaiky dia samy nahazo tsodrano sy fametrahany tanana avy tamin'ny mamaray aman-dreny avokoa izay tsy nitsahatra ny vavaka ho an'ny asa sy ny mpiasa tsirairay avy. Fa ny teny fototra sady lehibe izay nampitahy indray aman-dreny avy tamin'i Jesosy dia ny hoe ataovy ny asa. Raha io ny vitanao sy ny zanakao dia andresy mandrakizay ianareo. Ary isokatra ho anareo ka tsy hikatona ny lanitra, irotsahan'ny rano nora-pitahiana ho anareo sy ny taranakareo, ary amin'ny alalan'izany dia ho an'ny firenena koa. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tanteraka soamantsara tao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy WB Akary Malaza ny fotoan-dehibe momba ny atao hoe fanehoam-panikanana any Mahamavolavana Germaine Ninilava tamin'ny datin'ny 2 Aogositra taona 1770. Momba io asa-pamantarana lehibe io dia tsaroana sady voarakitra an-tsoratra ny tenin'i Jesosy izay noraisina tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Mama Ninilava manao hoe ho fitahiana mandrakizay ho anao sy ny taranakao ny fahavitany ho azy io. Ary miaraka amin'izany koa ny tonom-bavaka nataon'ny Mama Ninilava fehizay manao hoe ho fahatsiarovana mandrakizay, eny na dia amin'ny fotoana izay tsy haheto atsony aza, ho raketina ho boky ho fantatry ny taranaka ny aoriana hoe izao sy izao no natao. Fa ny fitsanganan'io raharaha io dia ho fitsangananao Jesosy ho fananganana anay amin'ny herinao sy ny voninahitrao. Vavaka tao amin'ny trano fonenana 730 720 hektara ny 420 Novambra taona 1770. Tokony aina sy antoka lehibe izay tokony ho fantatry ny taranaka rehetra izany. Fa Jesosy ilay mpisorona be nanao fanavotana ho an'ny olona no tarafina amin'io fanamiana masina io izay azo lazaina ho fanamim-pisoronana ho famantarana ny fanekempanavotana izay nataony tamin'ny rany ho an'ny olombelona rehetra ary indrindra ho an'ny taranaky ny teny fikasana. Dia araka ny fanambarana nataony teo imason'ny mpianany manao hoe fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Matthieu 4:20. Tena fanomezana sarobidy izay natolotra Andriamanitra ho an'ny taranaka tokoa ity fanehoam-panokanana ny mpanompony ity araka ny teny izay nataony tamin'ireo zanaka nanodidina azy manao hoe tsy ho ahy fa ho anareo no nampanaovin' Jesosy io asa lehibe io. Koa raha avy ny andro andehanako dia tsy alevinareo miaraka amiko anaty vato io, manondro ny fanamiany fanehoam-panokanana izany dia ny akanjo sy ny kojakojany samihafa ary ny satroboninahitra volafotsy fa mijanona ho anareo taranaka, ary dia izany tokoa no nataon'ireo zanaka. Fanekena ambony nataon'Andriamanitra amin'ny taranaka sy amin'ny taranaka ho avokoa ny fanehoam-panokanana ny mpanompony dia famantara-panekeny izay ahatonga fahasoavana mandrakizay sy ahatretrika ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny olona araka ny teny izay nambarany tamin'ny alalan'ny mpaminany manao hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Malaki 2:10a. Araka izany teny pahasoavana izany no nanomezan'i Jesosy ny teny fikasana izay mifampiankina amin'ny fahavitany asa momba ny fanehoam-panokanana dia ny Deutéronomie 20:4-20 ka mampisongadina ny andinin'ny 4 manao hoe ho tahina ianao sy ny ateraky ny kibonao. Ary izany dia nateriny tamin'ny nanomezany ny teny tamin'ny Isaia 7:20 manao hoe raha izao dia izao ny fanekeko aminy hoy Jehova, ny fanahyko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo amavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehova. Nomen'Andriamanitra toerana manokana tokoa ny taranaka raha ity asa momba ny fanehoam-panokanana ity no heverina fa mandravona ny fifandraisan'ny olon'Andriamanitra amin'izy tompony dia toy ny kofehy hita maso izay mamatotra ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny mpanompony ary napetra ny olovan'ny taranaky ny teny fikasana rehetra izay nolazaintsika amin'ny anarana hoe fanjakam-pisorona. Apokalipsy 2:9. Hita izany amin'ny alalan'ny nanoratana ireo anarany zanak'Israely 12 eo amin'ireo vatosoa sarobidy eo amin'ny sarotratra ny fanamiana masina. Ekositosy 20:12-20. Toy izany koa eo amin'ny sorokan-daniny 2 Ekositosy 20:7-20 sy ny nametahana azy ao amin'ny satroboninahitra volafotsy isaky ny tokony ambaravarana anatiny. Apokalipsy 1:7-20.
ary ny hitarafana azy ireo amin'ny alalan'ireo ampongaben-danitra elan'elan'ireo famohamandro volamena eo amin'ny morotongotra akanjo ivelany. Ekositosy 7:3-7:30 ka ny voan'ny maro ao anatin'izany ampongaben-danitra izany dia toy ny miendrika ny sarin'ireo taranaka maro tsy hita isa tokoa. Izany hoe raha kapoka dia ahatra any an-tampon-doha ka ahatra ty an-tongotra dia nataon'Andriamanitra ho mifamatotra sy miray antoka aminy Israely olombo afidina ka sarotra aminy ny anadino sy ny tsy hiay azy. Fa na inona saintsain'ny olona na manao ahoana na manao ahoana ny fitepon'ny fony na aiza na aiza lalana ombany na inona miatra aminy dia efa naoriny ho eo aminy sy ny tsy misaraka aminy na oviana na oviana izy ireo. Fa tanteraka amin'ny taranaka izay notahian'i Jehovah indrindra ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Salamo 1:2. Inona ny ambaran'izany fitoerana fierena voatondro ny soratra masina izany? Izany dia ny faneken'Andriamanitra mba hiay sy hiaro ny olona ary hiantoka ny amin'ny hoavin'ireo taranaky ny teny fikasana araka ny teniny manao hoe na dia mandra-pahantitrareo azy dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izaho ihany no isaherana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotra, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Isaia 4:4. Koa raha raisitsika anohatra ny voalazan'ny Ekositosy 7:20 sy ny fanambaran'ny Salamo 10:10 ny amin'ny Melikizedeka mpisorona be izay manambara ny asa-pisoronana nataon'i Jesosy Kristy Tompo ho an'ny olombo afidiny sy ny taranany dia nanaiky anao ireto zavatra manaraka ireto izy: hividy azy ireo tamin'ny rany sy hanome azy ny hosotry ny fanahin'ny masina araka ny hita eo amin'ny satroka dia ny satrom-poninahitra anatiny. Hitondra sy hivesatra ireo taranak'ireo eo antsorony toy ireo vaty voasoratra amin'ny anaran'ny zanak'Israely 12 eny nandany sy ankilany. Hamihina azy ireo eo atratrany eo amin'ny sarotratra, hamoa sy hamelombelona ary hitarika azy ireo amin'ny lalakaleany rehetra toy ny fitafiana isalorany mandrakariva toy ireo ampongaben-danitra eo amin'ny morotongotra akanjony ary hanorina azy ireo hitoetra tsara amin'ny fanjakany dia olona voasoratra hanantoerana sy famirapiratana indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra arak'izay hitarafana izany eo amin'ny satrom-poninahitra volafotsy. Raha fehezitsika izany, izy ireo dia ataony toy ny vita tompo-kavatsa eo am-pelantanany. Isaia 7:2. Ho taranaka voatain'Andriamanitra fa tsy ho taranaka voaozona na voaheloka ho farofy sanatria. Tahaka ny nanjon'ny firenen'i Israely raha niodina ny vadika sy nisaraka tamin'Andriamanitra izy araka ny tenin'ny mpaminany manao hoe hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Isaia 2:4. Taranaka sarobidy nomen'Andriamanitra zoa makasina tokoa ny taranaka ny teny fikasana dia natao fanaka omemboninahitra. 2 Timoty 2:20. Toy ny vatosoa sarobidy izay nampitoeriny eo amin'ny toeram-bolamena tsirairay isaky ny vato izay nanoratana ny anaran'ny taranak'Israely 12. Ekositosy 7:7. Ka antsoiny sy tononony amin'ny anarany hafa. Isaia 10:24. Ary koa taranaka natao famohamandro an'ny firenena, azo adika ho fifoazam-panahy sy aina fahavelomana ho an'ireo rehetra manodidina azy izay afaka handray sy azona izany. Izany dia noho ny fanainaina mahavelona izay miasa ao anatin'izy ireo. Romanina 5:2 izay fanahy ny voninahitr'Andriamanitra raha teo. 2 Petera 4:14. Azo hitarafan'izany ny fanenon'ireo lakolosy volamena manga sy madio feo toy indritsidritsoky ny feo mibitsibitsika izay mamelombelon'aina manome fitsaharana masina. Fa tanteraka amin'izany ny teniny manao hoe ary amin'ny taranaka ao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis 2:7. Dia fiadanana tokoa izany. Raha fitinina ary raha ny marina dia taranaka nataon'Andriamanitra ho fiaingona masina sy fanehoana ny voninahitry ny maha-Andriamanitra azy ireo taranak'ireo araka ny tenin'ny mpanao salamo izay nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony manao hoe ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro hanafianao, amin'ny andro ny herinao dia ny fanehoanao ny fahefanao,
amin'ny fiangona masina tahaka ny ando ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Tsaroana amin'izany indrindra ny teny ray aman-dreny raha ho izy nanao hoe Jesosy tia miady satria mpandresy izy, ary dia namporizika sy nampisikina ny olona ny tompo mba hiady tahaka azy sy hahery tahaka azy. Ekositosy 7:12, Nehemi 4:9, Ray Timoty 4:12. Feiny. Raha fehezintsika izany rehetra izany, ny planin'Andriamanitra ho an'ny taranaka dia azo sokajiana toy izao manaraka izao. Voalohany, fananganan'Andriamanitra ny zanaka ho taranaka mandova teny fikasana amin'ny alalan'ny mpanompony ray aman-dreny no tendreny. Mama Volavana Germaine Ninilava. Isaia 4:12. Faharoa, fananganan'Andriamanitra ny fanjakany sy fanitarana izany amin'ny alalan'ny taranaka. Isaia 4:3b. Fahatelo, fanorenana ny firaisan'ny taranaka amin'Andriamanitra sy ny mahazanaky ny fiadanana azy. Isaia 4:13. Fahaefatra, fanorenana ny mahazanaka ny tranon'ny taranaka, miray antoka sy fanekena amin'ny ray aman-dreny ka atao hoe taranaky ny fanekena, dia ny fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny taranaka sy ny fanandratany azy ho amin'ny voninahiny mandrakizay tamin'ny alalan'ny famantarana izay nasehony sy notanterahina amin'ny anarany, ka ny fanehom-panokanana ny mpanompony no nahatanteraka izany. Isaia 4:10. Fahadimy, fanomezana antoka amin'ny famondram-po fitahiana. Isaia 4:16. Izany rehetra izany dia maneho ny asa ny fitiavan'Andriamanitra ny taranaka izay natsangany sy ny firenena izay nofidiany mba ho fanaka ho memboninaitra sy ho loha ranom-pahazavana izy, dia ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny manodidina azy ho fahazavanaina hatramin'ny faran'ny tany. Jaona 2:4. Ny amin'ny taranaka, Andriamanitra dia fitiavana. Hoy Jaona apôstôly 2 Jaona 4:12. Rehefa izany dia tia ny taranaka rehetra amin'ny ankapobeny izy, ary tia azy tsirairay isam-batan'olona koa, satria izy no tena tompon'izy ireo. Harenana izy ireo, koa satria tia azy izy, dia tiany izy ireo ahalala azy sy ny momba azy, ahalala ny fikasany sy ny asa ataony, dia tahaka ny nampahafantarana izany tamin'ny mpanompony izay ray aman-dreniny. Ekositosy 4:7, Matio 4:12. Ary miaraka amin'izany dia tiany indrindra ny anana taranaka sy firenena ho azy tokoa. Isaia 3:10. Dia olona ataony ho lovany sy raisiny ho an'ny tenany. Deuteronomy 2:37, Jeremia 10:4, Efesianina 2:1 ary 2 Petera 2:10. Dia Isaia mpianariny mba hahatonga azy ho vavolombelon'ny voninainy sy ny asany. Isaia 3:40, Jaona 5:17, Asan'ny apôstôly 2:8. Ny amin'ny firenena. Fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra ny firenena voafidina, dia fitiavana tsy miova, tsy mandalo, tsy miserana, tsy anadinony azy na anariny azy. Romanina 2:2. Fa anisan'ny famondram-po azy tokoa. Jeremia 2:33. Fa voasoratra ny amin'ny Jesosy manao hoe efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Jaona 3:20. Fa hoy ny Tompo, izaho tsy andahoanao mihitsy na hafoy anao akory. Josoa 2:5. Hebreo 13:5. Ny fikendren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fidianan'ny mpanompony sy ny nananganan'ireo taranany ary ny nanatanterahana ny asa-pamantarany fanehom-panokanana ny mpanompony arak'izay voatendriny, dia tsy inona fa anaposahana ny fahamarinany sy ny voninainy ho famonjena ny olony sy ny fireneny. Fa ny famonjen'Andriamanitra dia toy ny fahazavana lehibe izay miposaka ao amin'ny maizina ka manazava izay rehetra tarafiny. Isaia 7:2. Mba ahatanteraka ny nampilazainy any Malaky-paminany manao hoe ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha. Raha lazaina amin'ny teny tsotra, ny fehin'izany rehetra izany dia ny hoe
Ny fiposahan'ny fahamarinan'Andriamanitra eo amin'ireo zanak'Andriamanitra no miteraka fiadanana lehibe ho azy, no sady fahazavana hahatonga famonjena sy fiadanana koa ho an'ny maro sy ho an'ny firenena, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra izay diavina, dia ny fotoana izay andra-koa ny aizina azy. Fa ny aizina dia tsy mahasaka ny fiposahan'ny fahazavan'Andriamanitra, araka ny tenin'ny mpaminany manao hoe: fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pity manarona ny firenena, fa aminao kosa no hiposahan'i Jehova, ary aminao no hisehon'ny voninahiny. Isaia 40:2. Maniry sy miandrandra ny fiposahan'io fahazavana lehibe avy any ambony io ny mpiray firenena manontolo. Eny ny velona rehetra, dia toy ny nampahitana an'Jaona apôstôly ny fahitana lehibe, araka ny voasoratra hoe: ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Apokalipsy 12:2. Teny izay nomeny Jesosy Kristy manondro ara-baky teny any mamaneny lava tokoa izany, dia izy misalotra ny akanjon'ny fanehoam-panokanana sy misatroka ny satro-boninahitra mamirapiratra toy ny masoandro, misy kintana 12 eo amin'ny tampony elanelan'ny tana-masoandro 12. Izay isan'ny taranak'Israely. Raha avantanina, ny fanaposana ny fahazavana eto amin'ny firenena dia nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo taranaky ny teny fikasana izay natsangany ary natao no antoka ho an'izany. Dia taranaka voafidin'Andriamanitra mba hanatanteraka io asa famantara-pahazavana lehibe io, dia araka ny voasoratra hoe: fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandra ny fampisehoany ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 8:20. Fa voasoratra hoe: ary ny firenena manatina ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Isaia 40:4. Tanteraka izany no ny teny fanekena izay nifanaovan'i Jesosy tamin'ny mamaneny lava, izay nanao taminy hoe: izay rehetra mpanaovinao ahy dia ekeko, ary izao koa matoko fa tsy ho lavinao izay angatahiko aminao. Fanekena masina indrindra izany, ka sarotra ivadiana, ary dia noho izany nahatonga an'i Jesosy hiteniny amin'ny fanatanterahana ny fanehoam-panokanana hoe: raha io no lavinao dia ho foanako ny fahasoavana rehetra azonao, ary tsy ho remandraka izay intsony ny anarana hoe neny lava, na koa zanaky neny lava. Nanantitra tamin'ireo zanany izy, izany afatry ny tompo momba ny fanehoam-panokanana izany, i mamaneny lava, araka nefa voalaza tany aloka nanao hoe: tsy hanao resaka lava aminareo aho, fa ny tenin' Jesosy momba io asa io dia ny hoe: raha io no vitanao sy ny zanakao dia ho mpandresy mandraka izay ianareo, ary tsy hikatona aminareo ny lanitra mba hirotsahan'ny fitahian'Andriamanitra tsy manam-pahataperany. Ny tenin'ny mifandraika indrindra amin'ny voalazan'ny Deutéronomie 7:20 izany, ka Jesosy no miantoka izany, fa izy no natao ho avotra ho an'ny olona rehetra. Marka 10:7. dia zanaka tompon'ny voninahitra, Ray Korintianina 2:8, sady mpamonjy izao tontolo izao. Jaona 4:7. Fa hoy Jesosy: izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina, fa anana fahazavanaina. Jaona 5:20. Fa ny fahazavanaina no herin'Andriamanitra, izay midina avy any ambony ka mandresy sy mamafa ny herin'ny maizina sy ny fahafatesana mandrakotra ny tany sy ny firenena, toy ny nitenenany tamin'ny voalohany manao hoe: misy mazava dia nisy mazava. Genesis 3:3. Asa famelomana lehibe ilofosan'Andriamanitra tokoa izany asa izany, ka hitenenany manao hoe: tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy tsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema, mandra-posaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famontena azy tahaka ny fanelony rehetra. Isaia 2:2. Fa ny fahamarinany dia ny tompo tonga eo aminy mba hanasitranana ny rahatrany sy ny rofiny, hamela ny elony hanafaka azy, araka ny tenin' Jesosy manao hoe: raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 4:9. Sy tamin'ilay vehivavy naraha 12 taona manao hoe: mandeha hanasoa aman-tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Marka 10:7. Ary noho izany dia tsy mahazo mangina koa ireo zanaky ny teny fikasana rehetra izay natsangan'Andriamanitra, indrindra tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nofidiany,
mba hitalao famonjena ho an'ny fireneny. Fa izy ireo no efa nataon'Andriamanitra ho antoky ny fitahiana ho azy tokoa, ho mpiandry izay hipetraka amin'ny banga tokoa. Ezekiely 2:30. Ka ampatsiaro mandraka ariva ny teny fikasana izay nomeny tompo azy, toy ireo feo ndakolosy volamena tsy mitsaha maneno, ho famoha mandry izay ampijoro indray ny firenena mba hisandrata ny voninainy ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo aminy: efa nanendrim-piambina ho eo ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalema, ko mandraka ariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay pampahatsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaony an'i Jerosalema ho mafy orina sy ho derainy amin'ny tany. Isaia 2:7. Fa raha mangina izy ireo dia nivady tokoa no iantsoantso. Lioka 7:7. Dia toy izao hita amin'ny andro izay iainantsika ankehitriny izao, izay tonga mampangina ny feon'ny mpino maro, ary dia mampitabataba ny firenena sy mampiady hevitra ny mponina eo aminy. Ka hoy ny tompo manao hoe: nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina no hano foana ny firenena. Salamo 2:2. Arak'izany dia tsaroana ny fanantitra terany mamaneny lava ireto teny sady afatra nataon'i Jesosy manao hoe: aza fenina fa hampafantaro ny olona sy ny firenena ho fantany hoe izaho no efa nanokanana anao. Tsy inona izany fa izao asa-pamantarana ho fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'ny fiandrianana izay miseho amin'i Jesosy Kristy zanany izao. Dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. 2 Korintiana 4:20. Ary asehony eto amin'ny firenena sy ho hita ny tany rehetra. Izany no fanambarana lehibe izay tarafina amin'ny alalan'ny fanamiany fanehoam-panokanana any mamaneny lava-mpanompo vaviny. Izany raha teo koa no valin'ny fanontaniana napetraka izay liana te hafantatra: inona marina ny hevitra io asa famantarana manokana io, ary inona ny tena antony sy zava-kendreny? Avy taiza no nipoirana izy io? Nahoana ny teto Madagasikara no nampanaovin'Andriamanitra azy? Nahoana indrindra no mamaneny lava no nataon'Andriamanitra ho tompon'antoka ny amin'ny fahatanterahana izany? Zavatra efa nasehon'i Jesosy tamamaneny lava ve izy io fony izy nakarina tany ambony? Ary indrindra, inona ny foto-kevitra ratsoratra masina manorina azy sy ireo tenin'Andriamanitra manazavany sy manamarina azy? Miaraka amin'izany koa dia ny fahafantarana ny mety ho hevitr'Andriamanitra sy ny fikasany tamin'ny fifidianana ny taranaky ny mpanompon'Andriamanitra sy itsy firenena itsy, ka nampanaoviny azy asa lehibe izay tsy mbola nisy hatr'izay ary tsy izy tsony mandrakizay. Dia amin'ny famangin'Andriamanitra ny firenena sy ny fanaovany fanekena aminy mba handraisany ny fanavotany sy ny fitahiny mandrakizay. Ary dia eo koa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe: soratany boky ho an'ny zanakao rehetra sy ny taranaka ho avy rehetra amin'izao asa lehibe nataon'Andriamanitra ho ahy izao. Ny marina dia ny hoe na dia teo aza ny fahatsotsan'ny olony sy ny tsy fahatanterahany tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny fanaovana ny asany, dia tsy tiany ny hahalanydritra sy haharingana azy, ka mitahiry ny famindram-pony aminy izy noho ny fahavitany famataram-panavotana mandrakizay itsy, izay nataony tamin'ny alalan'ny mpanompony nahatoky azy dia mamaneny lava izany sy ireo zanany niara-niasa taminy. Amin'izany dia voasoratra hoe: nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Ekositosy 20:4. Fa famindram-po tokoa ny sitrany. Osea 4:4a. Ka nandeferany taminy ny fireneny sy ny fireneny, nefa Andriamanitra ny fahamarinana indrindra koa izy, ka manambara hoe: Andriamanitra ny nia tsy nijery ny androny sy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Asa 7:30. Dia Jesosy Kristy izay efa nomeny ray ny fitsarana rehetra. Jaona 10:20. Ary dia tsaroana eto fa efa voalazan'ny tompo ity fanehoam-panokanana ity, izay fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia fitsarana mialohan'ny fitsarana farana. Dia alaninna farana ataon'Andriamanitra mba hinoa ny olona sy hibebahany hiverina aminy mba hahavonjy azy. Ka dia ho tanteraka amin'izany tenin'i Jesosy manao hoe: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina.
Marika 9:10. Fa midika indrindra izany fa noho ny fahamarinana teo amin'ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra izay niaritra ho an'ny taranaka no nampaharetany ny famindram-pony ho an'ny taranany sy fitahiana ho an'ny fireneny ka anamarinany azy ireo amin'ny anaovany azy ho zanaka mandova. Fa amin'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Romanina 9:8. Koa dia atao amina ny zanaky ny teny fikasana rehetra mba hanao fanoloran-tenany, mba hanavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra ka hiezaka amin'ny fiantsonany anarany masina mba hahavonjy azy sy ny fireneny araka ny voalazan'ny soratra masina manao hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Joela 3:5. Romanina 10:13. Ary hikatsaka sy hamantatra mandrakariva ny fahamarinana. Matteo 4:13. Fa ny lalan'ny fahamarinan'Andriamanitra ihany no misy fiainana sy fanafahana. Oabolana 12:20. Koa aoka mahitsy ny lalakalehany. Isaia 7:3. Ary aoka tsy hitsahatra ny vavaka sy ny fifonana ataony ho an'ny fireneny toy ny ataon'ny tompo ho azy hatramin'izao. Isaia 3:12. Romanina 4:30. Mba handraisan'ity firenena ity ny famindrapon'Andriamanitra izay mahavotra azy. Fa efa niteny tokoa izy ka nanao hoe raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako ho avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Roa Tantara 7:40. Ary dia mba ho hitantsika fa tsy foana ny fahasoavany atao amintsika. 2 Korintiana 10:10b. Dia ny famindrapony tsy mahafoy ny olony very ary ny fireneny tsy ho faty. Koa ny toko sady ady varotra azontsika tao amin'ny tompo dia araka nefa nisehoany tamin'ny mpanompony mamaneny lava toy ny tamin'ny fotoana nisehoany tamin'ny Mosesy teo atendrombohitra ka nanambarany ny tenany manao hoe Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po an'ny olona rivo manjimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Ekositosy 4:34b 7a. Ary dia hoy Mosesy taminy, Tompo, raha mba mahita fity hoe ho masinao aho, aoka ianao Tompo, andeha ao afovoanay, fa firenena mafiatoka izy, ka mamela ny helokay sy ny fahotanay, ary raisy olovanao zahay. Ekositosy 4:37. Ary dia namaly azy izy ka nanao hoe indro manao fanekenao ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra. Ary ny olona rehetra izay hitoeranao dia ahita ny asan'i Jehova fa mahatahotra izay zavatra efa ataoko amin'ny fiombako anao. Ekositosy 4:30. Ny tantara moa dia nitatitra ny asa mahagaga izay nanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefana mba hanafahana ny zanak'Israely teo ambanin'ny fanandevozany Egiptianina. Tsy izany koa va no asa lehibe sady mahagaga izay notanterahan'Andriamanitra sy notendren'Andriamanitra ho an'ity firenena ity tamin'ny alalan'ny mpanompony ka nanehoan'ny heriny sy ny voninainy mba hitondra fanafahana sy famonjena ho azy, fa tahaka ny tamin'ny fotoam-pahandevozan'i Israely tany Egipta dia mba hamindra fo amin'ny firenentsika sy ny taranany tokoa anie ny Tompo ka hanao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony dia efa nidinao zao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina. Ekositosy 3:7-8a. Ary dia mbola hifity azy indray izy araka ny voasoratra hoe izy hitoetra eo aminy ary ireo ho olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamanina. Apokalipsy 1:3b. Rehefa izany dia ho tanteraka tokoa ny teny feno tokony ataon'ny mamaneny lava ray aman-dreny raha tonga teo amin'ireo zanany vory teo amin'ny efitra ambany fandraisam-bahiny izy ka nitehatratra tamin'ny tanany roa ary ny teny nanao hoe izaho vao tena azoko antoka ny fanafan'Andriamanitra ny Madagasikara. Teny naveriny indromy ataony izany ary rehefa vita izany
teny verina niakatra avy an-trano namontsy ny efitrano ny tao ambony-driana izy. Ny tompo tokoa ny ampahery sy hiazona ny finoany olona mba hitokisany ny fanavotan'Andriamanitra ho azy sy ny taranany sy hiandrandrany amin'ny mpanantenana ny teny feno tokony ataon'ny mpanompony hamonjena ny fireneny. Fa amin'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra: minoa ny Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Roa tantara 20:20. Fa Andriamanitra mahatoa ny teniny. Amen. Avy Jesosy Tompo. Apokalipsy 2:20-20b.